satria efa miatana ny premier ministre zay lehiben'ny gouvernement. Dia Andriamatoa ministre eo anivon'ny fiadidianan'ny République misahana tetikasan'ny filoham-pirenena ny fanajariana tany sy tampitamba sady kosa ihany koa ny Toamasina fidranatin'izany faritra Antsiranana. Ny manaraka an'izao dia Andriamatoa ministre de l'industrie sy ny fampiroboroboana ny sehatra sy miankina. Ao ankilany eo ny Andriamatoa ministre ny fizahatany. Manaraka azy eo ministre ny posta sy ny fifandraisan-davitra. Andriamatoa sekretera-panjakana eo anivon'ny ministère ny fiarovana misahana ny gendarmerie. Tsy hoe feheziny lalàna fotsy fa zay mihitsy no nametrahana ny lalàna ny mikasika ny fizaram-pahefana. Tsy maintsy natao hiara-iasa ny fanjakana foibe sy anareo be ny tanàna. Ary fantatray fa misy zavatra be dia be tsy vitanareo samirery. Ohatra zany resaka transport zany tsy vitanareo samirery zany. Ohatra zany anatsara ny lalana zany tsy vitanareo samirery zany. Adonga ministre ohatra madame le maire azo hiantaantana manomboka androany ary mety engaviko anareo mampifanao bisou rehefa aveo. Azo hiantaantana, azo atao zany anatsarana ny tanànatsika. Raha tsara mateo ty ny tanànatsika, mahafinaritra daholo ny lalana zay amboaritsika, ny extension de la ville zay eritreretintsika atao amin'ny ametrahana les grands tanà. Tsy reharian'ny team samirery zany, tsy reharian'ny AGVM samirery zany, fa reharian'ny vahoaka malagasy rehetra azadino zany. Azadino. Mahaiza miara-miasa re tompoko, mahaiza miara-miasa. Ary ao anatin'izay fiara-miasa zay misy zavatra tsy maintsy tandremana. Ery ambony ery zany ary tsy fantatro za tsy te hanadina anareo nisy CD zay zaraina tamintsika tery avoloha mahakasika ny hoe plan national de développement sy ny plan de mise en œuvre. Za tsy te hanontany, fantatro ny antsasany efa tsy hitantsona aiza nasiny azy, fantatro za tsy te hanontany fa misy logika daholo tompoko ny zavatra atao. Ny fanjakana foibe dia nametraka ny paikady natao dinasa sy ny plan de mise en œuvre iny tokony ho déclinaison iny ho hitataratra eo anivon'ny faritra, tokony ho déclinaison iny ho hitataratra eo anivon'ny commune. Ndraindray ny zava-misy hafa ny zavatra eritreretin'ny fanjakana foibe, hafa ny zavatra eritreretintsika atao, tsy mety zany. Ary isaorako ianareo be ny tanàna amin'ny rahanana ampatsiahy teo na tiatsika na tsy tiatsika ary fantatro fa tiatsika zany. Tsy maintsy miara-miasa amin'io filoham-pirenena zay fa voavidim-bahoaka io tsika. Satria izy ny voavidy izy ny nanana le ville, izy nametraka n'io paikady natao dinasa, io aloha ny tanterahantsika. Asa azontsika tsara le tiako teneny. Nareo mety manana, nareo mety misy fa manana plan de développement urbain. Ilaina zany. Ary aminareo dia isy ahita tombotsoa be dia be. Tsy resaka afa-tsy ny commune urbaine Antananarivo fotsiny, amin'ny resaka rocade, amin'ny resaka asa be dia be zay eritreretina tafiditra ao projet présidentiel, tafiditra ao amin'ny commune urbaine Antananarivo. Ary ny faniriana aza monsieur le ministre, fampiresaha ianareo mianaka manomboka androany rehefa natanterahana le izy. Rehefa vitako le izy aza mibode tsony madame le maire mba tongava amin'ny inauguration e. Zay Louise, zay le fiara-miasa. Tsika mbola tsy amin'ny fotoanan'ny fifidianana zao, mbola fampandrosoana ny tanàna aloha. Any amin'ny 2018 tsika samy mitondra couleur tsy manino. Fa zao asa aloha zao, aza dino. Misy commune hafa koa, sahala amin'ny Fort Dauphin aza mianina ny sasany. Sahala amin'ny Fort Dauphin, sahala ny any amin'ny Diana. Ana Diego dia anana tombotsoa manokana ary amin'ity
session ty moa zany fa nanome baiko ny filohampirenena fa tsy maintsy holanina ilalàna mikasika zone économique spéciale iny tonga tombotsoa ny Fort Dauphin zany tonga tombotsoa ao Antsiranana zany amin'ny fanamboarana ho tsara tarehy ny aéroport international ny Arasa Andrakaka iny hitanareo amin'izany fa zavatra goavana zavatra eritreretin'ny fitondram-panjakana fa anjaratsika zay commune voakasika andreo ary tsy anjaran'ireo commune tononoko reo ihany fa be dia be ihany koa nareo commune ndreo zay efa hitanareo raha vakinareo le plan de mise en œuvre iny raha mbola hitanareo jerenareo inona daholo le paikady na projet zay mahakasika ny commune anay be dia be le izy fa tsy maintsy tanterahantsika amin'ny fotoanany zany ilana fandaminana zany ilana entimanana zany ilana filaminana zany satria raha korotanina lava ny gouvernement tsy ahavita miasa miaraka aminareo ilaina daholo le zavatra zay zany sosikevitra voalohany sosikevitra faharoa zay mikasika fiara-miasa ihany eo amin'ny fitondrana dia mahakasika an'le hoe fahaizanareo mitady ireny partenaire reny fa mila mitandry efa be dia be aminareo reo fa mahafantatra ahoana teknika ahitana le partenaire be dia be ny sorte de partenariat mety resaka jumelage io mety mahita famatsimbolo fa tandremo efa teneniko tao amboroko tandremo ny commune dia tsy fanjakana ao anatin'ny fanjakana rehefa mieritreritra nareo fa indram-bola amin'ny structure anankiray zay mety hanampy anareo azadimo zany fa misy incidence financière foana amin'ny loi de finance indrindra raha tsy inscrit amin'ny loi de finance mahaiza miresaka amin'ny fitondrana fohy be satria reny accord de partenariat reny tsy maintsy soniavina mandalo accord de crédit au ministère de finance dia tsy maintsy lanina eo anivona tenimera pirenena zany anaovana ratification zay ny lalàna angamba mbola isy fotoana ny fananatsika mahakasika an'izany fa normalement ny tanàn-dehibe dia tsy azo etreretina zany hoe an-tanàn-dehibe tsy mahavelo tena zany an-tanàn-dehibe zay tsy mahavita kory manome ny karamany mpiasa ao aminy tsy azo etreretina zany ny antony misy amin'izao fotoana zao satria manino voalohany aloha nataony teo aloha be dia be ny gafy nataony teo aloha dia betsaka ny vary mangatsika na dia miezaka aza be ny tanàna tonga amin'izao fotoana zao da lava loatra zany le gaboraraka nataony teo aloha dia sarotra ina tsy maintsy hojerena zany satria mahita ny anankiray saky tomany mihitsy teo nanatiny anahy ny avy ao fianaratsoa fa hojerena ianao madame le maire mahakasika ny anao satria fantatro fa nalahelo anao vavahany any Fort Dauphin ny anao zany mbola tsy vavaha hojerentsika mahakasika an'izay fa zao mahakasika an'izay zavatra andresako zay fa misy aminareo be ny tanànareo koa matahotra maka ny atao hoe mesure impopulaire rehefa te réussir anareo aza atao faraparany mandany fakana mesure impopulaire fa voalohandohany iny izy fotoana nisy aminareo reo efa nanao an'izay fa nasoran'olona nivarotra eny amoron-dalana reny fa nasorana le jereo tsara za tsy hanonona tanàna fa nisan'ny manahirana atsika isaky ny tonga ny rivo-doza ny ranobe dia inona ny antony le fizerenan'ireny olona nipetraka amin'ireny zone inconstructible reny ny tena problème amin'ny fotoana ara-dalàna ohatran'izao sahi mandray andraikitra nareo sahi mandray andraikitra arodano re trano reno riato misy le bâtiment menacé en ruine mo fitenena anazy efa hita fa efa tena mitongina nohatran'izao ny anianiny io fa tena tsy sako mihitsy sahi mandray andraikitra sahi maka mesure impopulaire sahi mandeha tena jereo ny lalàna hoe inona ny mety zavatra azonay sitrahana zany ao anatin'le lalàna en terme de taxe en terme ny impôt reny misy fotoanany moa zavatra etra fa eto moa zany ao raisiko ho témoin ireto namana reto averiko ndre mandeha io lalàna io satria efa tsy mety tsony ny zava-misy amin'izao fotoana zao ho ezahana ho lanina araka izay azo atao dia ho ampidiritsika amin'ny loi de finance satria mendrika an'izany nareo betsaka ny andraikitrareo raha reny raha mampakarina ihany koa zany ny indemnité zay tsy ho anareo ihany fa eo amin'ny tanàna rehetra maneran'ny Madagascar nisy koa zany ny teny nataoko teo mahakasika an'le hoe soyez professionnel zay ny solution anankiray aoka hanaja ny lalàna manan-kely io moa zany
tsy fanomezatry niezaka zay tamin'ny lalàna voalohany zay napetraka ny amin'le hoe scrutin de liste izy a rehefa candidat tête de liste tsy lany a tsy tokony arotsaka ho conseiller io moa zany haute cour constitutionnelle nanao hoe antidémocratique le izy a tsy maintsy iainantsika le zavatra satria izy a no juge tena farany zay tena manapaka amin'ny gardienne constitution lalàna-panorenana tsy maintsy arahantsika ny zavatra teneny haute cour constitutionnelle nefa miterakolana izy io ary iainanareo isan'andro ny olana ao anatiny ny olana dia zao ary aza mifampitora-bato tsika fa samy tompona andraikitra daholo re tompoko misy dida mandalàna zay mametraka hoe tia attribution ny maire rano fotsy tia attribution ny conseiller rano fotsy reto a tsy maintsy iarahana ary tia indrindrandrindra sy azony be ny tanàna atao a raha tsy mandalo fanapahan-kevitra na délibération ny conseil sasany tsy mandalo délibération ny conseil akory izy tonga dia tahirin'le zavatra ahoana moa zany no eritreretanao hoe mety zany ary indraindray zavatra tsy manara-dalàna akory za tsy te hiteny fa misy ny sasany a aleo teneniko ihany fa za tsy anonona hoe aiza lehibe ny tanàna tsy mandalo procédure na condamnation akory camion-ny commune mbola mandeha ara-dalàna tsy condamnena fa amidy amin'olon-tsotra tsy mandalo amin'ny conseil akory zany ve barary raha mitrifana amin'izany ve ny conseil dia hoe riato monsieur le maire tsy anao miteko tenenina raha riny kosa ny conseil amin'izany raha teny fa misy koa dia zao na mety aza nataony be ny tanàna io a satria tsy lany le olona tsy maintsy ataoko ny fomba rehetra hanelingelenina tia olona ty zany mba tsy avytany ninina zany eo amin'ny toerana misy azy toetsaina tsy mety koa zany tsy maintsy alana zany ka zay no antony tenenako hoe mila mitandrina atsika zareo tsara ny lalàna manakely atraizany fetrany andraikitra fahefana ny mena be ny tanàna atraizany fahefany andraikitra ny mena mpanolotsaina ndray misy mpanolotsaina tiaka ny toerany be ny tanàna nandray koa no misy be ny tanàna tiaka ny toetsainy mpanolotsaina tsy mandalo délibération akory tonga dia tahirin'le zavatra ka mila mitandrina atsika mila mifampitaiza fa ny zavatra tiako tenena ary tiako rassurenanareo dia zao aoka mba hifandahona atsika efa telo taona zay no lasa tsika ve dia ilalao hifanomboakongagneto fotsiny no ataotsika zany tsy fotoanan'izany tsony zao ny sasany aza mbola tsy tonga any aminay le acte suspendu maran'izao ohatra ny fahaleliny sasany maheno an'izany tsy fotoanan'izany tsony zao za tena mba miangavy atsika ndao mba hifanometanana zany koa tsy midika ho anareo be ny tanàna fa hoe ataovy zay dany kibonareo tantely afadrakotra tsy zany ataovy anatin'ny fanajana ny lalàna manakely koa ny asanareo satria no ianareo koa ndraindray ny mampitrifana ny conseiller fa raha tafapetraka ireo zavatra reo a raha samy manaja ny andraikitra zay tandrify azy ao anatin'ny fanajana ny lalàna manakely ny tsiraray a raha misy ny fifanajana indrindrandrindra voavaha daholo ny olana eo anivon'ny commune reo